taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza vafarany teo dia maro ny aretina izay mitranga eny anivon'ny fiarahamonina eny ankoatran'ny kohaka sy ny aretina samihafa ihany koa ny gripa no anisan'ny mamelrany ao amin'ny kaomina Ambohibao Antehiroka ao. Maro noho izany ny mponina no tonga manatona ny toeram-pitsaboana mizaha ny fahasalamana ary tsikatra araka ny efa nambara teo zany fa ny gripa no be bazo. Mahery ny apatelo ny olona tonga mizaha fahasalamana eny anivon'ny ivotoeram-pitsaboana eny amin'ny CSB2 kaomina Ambohibao Antehiroka dia voan'ny gripa avokoa. Raha impolo isan'andro no isan'ny olona tonga mizaha fahasalamana dia 20 hatramin'ny 30 no voan'ny gripa. Tahaka izao ny fisehoany. Aretina misy itovizana amin'ny gripa izy io. Mafana le olona dia mangotsikotsika ny vatany dia fana misy ary tena fana fa metomboka amin'ny areti-kibo daholo marary ny kibony na kely na lehibe dia tratra daholo. Fa ohatra hoe maka hoe 20 apatelon'ny olona tonga mitsabo eto zany marary eto zany no tratra amin'izay. Tsy tokony ataony manao dokotera tena raha ny nambarany mpitsabo raha toa ka misy ny tranga mampiaya ny fanatonana mpitsabo ihany no vahaolany. Torohevitra raha misy tranga miseho mitovy amin'izay zany dia tsy tokony atao fanafody fitsaboana tenany na automédication tsika fa mila manatona tom-pahasalamana foana satria zany zay raha mafana ohatra dia misy fitiliana ataonay aloha ahafahana manavaka hoe aretin'iny tiana aretin'iny dia mila mihinana sakafo ara-pahasalamana madio mafana tsara mila manasa tanana foana izay moa dia manentana ny olona amin'ny fanasana tanana. Tsy ny eto amin'ny kaomina Ambohibao Antehiroka ihany no ahitana trangana gripa fa saika manerana an'Antananarivo fa ankoatra ny renivohitra dia isan'ny be olona voan'ny gripa ihany koa ny anton'ny raha ny vaovao voaray tany toerana.